Tsy vita mora ny sehatry ny fanabeazana mitaky fanomanana sy drafitra matipaika izany raha toa ka mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ireo mpampianatra kosa amin'izao fotoana izao eo anivon'ny sekoly UFASM etsy Andravoahangy dia efa miomakomana ary manomana indray ny taom-pianarana vaovao manolotra ny fahaizana, manolotra ihany koa ny fampitan-kafatra entina hanabeazana ireo ankizy ireo. Amin'ny fahadimin'ny volana Oktobra izao no ifampitaona ao an-tsekoly ny mpianatra ao amin'ny UFASM etsy Andravoahangy andray ny fidirana amin'ny taom-pianarana 12 eny 12 Meloa izay ny 17 ny volana izao no rentrée administrative na ny fidiran'ireo tompon'andraikitra rehetra misana ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny 18 ny volana Septambra kosa ny rentrée pédagogique izany hoe ny fidiran'ny mpampianatra izay anomana ny fandarana asany avy. Tsy miandry izany anefa fa efa manomana sady izany taom-pianarana vaovao izany ny mpanabe tompon'andraikitra ato amin'ny sekoly araka ny fanazavana entin'ny talian'ny sekoly Ramatoa Razafimanatsoa Eliane. Ny taom-pianarana manaraka moa eto anivon'ny sekoly UFASM dia hanomboka amin'ny volana Oktobra. Belohan'izany nefa dia misy mandeha miandalana ny fihaonana na amin'ny mpampianatra sy ambola vola mpianatra mandritra ny 7 volana na ho an'ny ray aman-dreny sy ampitovy tandokanga aminay mpanabe eto anivon'ny sekoly. Ka noho izany tsy hoe moramora mihitsy izany fanomanana ny fidirana izany fa misy ny dossier tsy maintsy karakaraina, misy ny emploi du temps tsy maintsy atao ary mazava ho azy tsy maintsy ny tompon'andraikitra na ny mpanabe ato dia manao ny rindran-drano marehetra amin'izay zavatra izay atao. Amin'izao fotoana izao dia miarahaba an'ireo mpianatra izahay izay nahazo ny BBC teto anivon'ny sekoly fa anisany tsara. Indrisa nefa fa izay nahazo ny diplôma na indrindrandrindra hoe tafiditra seconda dia nikopa-kelatra namonjy an'ireo sekoly mpanjakana. Tsy maninona nefa izany fa dia mitsotra ano azy izay ho tafita amin'ny fiainana ary manararoatra manasa ihany koa an'ireo mpianatra izay te-hanatevina amin'ny fianakavian'ny UF satria araky ny fiteny moa dia misy ny teny filamatra hoe fraternité discipline avenir. Tao trano tsy efa nirery ka miara-miasa akaiky hatrany ny mpanabe eto amin'ny sekoly UFASM sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Tanjon'ny vondrom-panabeazana ASM rahateo moa dia tsy ny afaka fanadinana amin'ny mpianatra fotsiny ihany fa ny fanabeazana azy ireo mihitsy ho tonga olombanina. Isan-taona dia manokana fotoana ny UFASM amin'ny fidirana toy izao ionana sy ifampitafana amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ko amin'ny 2 volana Oktobra izao ny fihaonana voalohany amin'izany.